Ny fibebahana marina. Izany ilo hevitra izany no anasako anao amin'ity androany ity ahatratra amin'ny farany. Miaraba antsika rehetrarehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Tafahona indray tsika amin'ny alalan'ny fiarahana mandinika ny tenin'Andriamanitra izao. Tonononao aminao sy ny ankonanao hatrany ny fiadanan'ny Tompo. Ny ary araka hivavaka isika raha nomboka izany fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izany. Andriamanitra ray eo, misaotranao indray izahay noho izao tombotsoa omenao anay izao, afaka hiaraka andinika ny teninao. Mamelany hilokay, areo ka mba ho vita fihavanana aminao zahay. Ka raha andinika ny teninao zay Tompo, dia arotsay temponay ny fanena masina, hanazavanay izany teninao izany. Noho ny aminaranao ka tany ny vavaka. Amen. Andeha ny adininy natao tadina no manomboantsika izao fiarahana izao, dia izay voasoratra sy voalaza amin'ny Jaolina voalohany, toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Jaolina voalohany toko voalohany ka ny andininy fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika, dia matoky sy marina izy, ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mahafinaritra zany andiny soratra masina zany, izay mampanantena antsika fa azon'Andriamanitra atao ny manadio antsika amin'ny tsy fahatanterantsika rehetra. Ny fibebahana marina. Anisan'ny toroteny miezinezina nataon'ny Jaolina mpanao batisa ny fibebahana. Zao no voalaza amin'ny filazantsarany Matteo toko voalohany, toko fahatelo ka ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Hoy izy hoe, ary tamin'izany andro zany dia niseho Jaolina mpanao batisa nitory tany an'efitry jodana na hoe, mibebah ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Dia tahaka zany koa noho ny teny nolazain'i Jesosy amin'ny filazantsara Marka toko voalohany ka ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Hoy izy hoe, ary rehefa voasambotra Jaolina dia nakany Galilia Jesosy nitoro ny filazantsara an'Andriamanitra, ka nanao hoe, efa tonga ny fotoana ka efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra, mibebah ianareo ka minoa ny filazantsara. Samy miantso ny olona hibebaka i Jesosy sy i Jaolina satria efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Moa ve tsy manan-danja mihoatra no tamin'izany andro fotoana zany, izany antso izany ho antsika ankehitriny. Mila zany izao taonjato misy antsika izao, antso ho amin'ny fibebahana. Variana loatra, manara-po loatra amin'ny fampivoarana mo an'ny tena manokana mantsy izao tontolo izao, izay mifanohitra tanteraka ny foto-kevitry ny Baiboly. Fa eto kosa ny ten'Andriamanitra dia milaza mibebah fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Daonio jerentsika ny voalazan'ny Paoly amin'ny asan'ny apôstôly. Inona no mahazava-dehibe ty antso amin'ny fibebahana ity? Inona no tena mamaiky ny amin'izany fibebahana izany? Asan'ny apôstôly toko fahatelo ka ny andininy fahasivy ambin'ny folo. Hoy izy hoe, koa mibebah ianareo ka miverena hamonona ny fahotanareo, mba ho avy ny andro, ho avy zay andro famelomelomana avy amin'ny fanatrehan'ny Tompo. Andro famelomelomana. Ary mpiara-midinika namana, ny antso amin'ny fibebahana dia tena maneho mihitsy ny amin'ny rampon'Andriamanitra sy ny hatsara-panahiny amintsika olombelona mpanota. Manamafy zany amin'ny bokin'ny Romanina toko faharoa. Romanina toko faharoa ka ny andininy fahaefatra. Romanina toko faharoa ka ny andininy fahaefatra manao hoe, sahamavonareo ny hareny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny faharipony
satria tsy fantatrao fa ny famoram-panahin'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Tena fitiavan'Andriamanitra ho antsika ny antso amin'ny fibebahana. Ny tanjona mahazava-dehibe fibebahana zany dia ny tian'Andriamanitra amonjena fanehoan'Andriamanitra fitiavana antsika tsirairay avy. Misy dingana roa ny amin'ny fibebahana. Ny voalohany dia ny alahelo no ny ota, ary ny faharoa dia ny fanapahan-kevitra marina hiala amin'ilay ota. Ao amin'ny Baiboly ny fibebahana dia mifandray mandrakariva amin'ny famelan-keloka. Rehefa mibebaka mantsy isika dia mamela ny helontsika Andriamanitra. Zay ilay voalaza ny andinina tao tadiny. Raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manateo antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Mitaona antsika ho amin'ny fibebahana. Zao ny voalaza amin'ny Petera 2:7 manao hoe ny tombo tsy mahela ny teny fikasany arak'izay ataon'ny sasany fahelany, fa maharo-po aminareo izy ka tsy tia nisy overy fa mahatonga ny fibebahana izy rehetra. Ny tena mahazava-dehibe ny fibebahana zany io dia ny mba hatonga antsika ho amin'ny famonjena. Koa eo ampanomanantsika ny amin'ny fihevian'i Jesosy fandroany dia omen'Andriamanitra fotoana isika andamina antsika ny fifandraisantsika aminy. Zay le hoe antso ho amin'ny fibebahana. Nijaly Jesosy, maty izy ary nitsangana tamin'ny maty mba ahafahany manao fahagagana eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fahasoavany rehefa mibebaka isika. Izao tontolo izao dia manamboamboatra fitenenana manao hoe efa mety tsara zao mahanao anao izao. Tsia, Andriamanitra dia amin'ny fotoana rehetra dia manasa antsika hitodika ny amin'ny fibebahana sy amin'ny finoana. Zao voalaza amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 ka ny 9:20. Asan'ny Apôstôly 2:20 ka ny 9:20 manao hoe ary nambarako tamin'ny jiosy ny jentilisa koa ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an Jesosy Kristy tompontsika. Tena antso ampitiavana omen'Andriamanitra antsika ry mpiara-midinika namana ny antso amin'ny fibebahana ho amin'ny famelan-keloka. Ny fibebahana tena izy zany fibebahana marina dia izay le miaiky miala amin'ny faharatsiana zany. Tsy misy fibebahana tena izy ka tsy arahan'ny asa fanavaozana. Hoy ny mpanoratra anankiray eo amin'ilay boky manao hoe ilay fitiavana mandresy, hoy izy hoe ny fahamarinan'i Kristy akory tsy fitafiana fanao ivelany anaronana ny fahotana zay tsy tiana ny aiky azy sy hiala aminy. Foto-kevitry ny fiainana izay manova ny toetra mampanahy sy mifehy ny fitondran-tena izany. Ny fahamarinan'i Kristy zany dia tena foto-kevitry ny fiainana izay manova ny toetra mampanahy sy mifehy ny fitondran-tena iray manontolo. Ka hoy ilay hoe ny fibebahana marina aloha hevitsika androany dia mitaona antsika zany hiala amin'ny faharatsiana rehetra ka manavao ny fitondran-tena, manavao ny fiainana eo anatrehan'Andriamanitra. Ry mpiara-midinika namana, eto am-pamarana dia tiako milaza amintsika zany fa mitondra fiainana ny fibebahana. Ary ny fibebahana dia ampahany manan-danja amin'ny fitombontsika amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra araka ny voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly 2:20 ka ny 9:20 manao hoe ary rehefa nandre izany ireo dia nangina sady nankalaza n'Andriamanitra ka nanao hoe efa nomen'Andriamanitra ny jentilisa koa ny fibebahana azahoany fiainana. Mitondra ho amin'ny fiainana ny fibebahana. Tonga aminao indray ny antso androany, mibebah ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Tompony, fombanao hitahianao izy amin'ity tontolo andro dia hivavaka isika. Raibe fitiavanao, misaotranao izahay no ny fampafantaranao anay fa faminramponao no mbola nomezanao anay fotoana hibebahana
satria tsy tiana ho very izahay fa tiana kosa ho amin'ny fiainana satria ny fibebahana dia mitondra fiainana. Tantanao ary izay tario ary izahay mba andalo amin'izany fanandramany fibebahana marina izany ka hiantoraka sy anana fifandraisana ety sy lalina kokoa eo ampelantananao izahay. Dia ny tantano izahay amin'ity tontolo andro ity noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.